Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny ankirandreo. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo. Vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Rahampirakoto Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Sambatra izay milamino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambavarana. Ny aloha ny fiamenana amin'ny alina no maso mba isaisaiko ny teninao. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Alléluia. Da mivelona lehibe indray any lasana mba malalo mihaona amintsika amin'izao fotoana izao. Dia faly be indray ny tena mihaona aminao eto androany dia manana fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isa-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto amin'izao fandarana izao vavaka fiamenana tonga soa ianao tsy diso adresy akory ianao raha mitady fampaherezana tsy diso adresy ianao raha somary kivikivy na ketraketraka fa tenin'Andriamanitra ny ilainao amin'izao alina izao alohan'ny andehananao atory ka dia maretatra amin'ny farany dia fataro fa tsy kisendrasendra koa natongavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia tonga soa isika rehetra ifampiarahaba ihany tsika rehefa aveo ho antsika izay mpapaketo ihany koa fa miroa zavatra eky aloha andoroantsika miraka amin'ny fotoana ampiaratan'Andriamanitra ka atao ampandrosoantsika ny anavavitsika soameva hitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana na Jesosy soameva no avy hatrany ny fitenenana. Makasitraka pastera nanome fitenenana tain'i Jesosy antsika manakava tain'i Jesosy pastera efa miarabantsika rehetra tafangona eto indray amin'izao ariva izao amin'ny vavaka fiambenina. Iaraka hivavaka antsika metraka ny fandarana eo ampirantanan'i Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra velona. Ry Jesosy malalo midera sy misaotra anao zay satria mbola tonga eto. Midera sy misaotra anao zay satria nomenao fahasalamana. Midera sy misaotra anao zay satria nomenao tombonandro fofinaina vaovao. Nomenao zay zavatra rehetra mahasoa anay. Misaotra anao Jesosy malalo amin'izay rehetra vitanao aminay na nandrasana zany na tsy nandrasana Jesosy malalo. Ary ifinako aminao Jesosy malala raha tsy rehetra ataony tsy mifanaraka amin'ny sitraponao mamelana elikaika mamindravaka aminay. Satria Jesosy tsotra anao raha mifona izay. Eto koa za Jesosy malalo agnapetraka ty fandarina ty ampelantananao. Ampio Jesosy malalo ny mpanomponao izay tondra teny eto. Mba avita soa Jesosy malala ny anjarana. Oka Jesosy malalo pastera izay amela belatra. Mba ataovy afo mandora ampony tsirairay avy zany Jesosy malalo. Ataovy fanafody anasitrana ny marary. Ampahery ny malemy Jesosy malalo. Ampahery ny ketraka sy kivy Jesosy malalo. Ampio koa Jesosy malalo ireo mbola nampiasana na mbola andalana. Faingan'ny dian'izy ireo Jesosy malalo. Ampandroso ity vavaka ty isan-tokantrano. Misaotra Jesosy malalo. Anao koa Jesosy malalo. Agnampy ny connexionnay. Arovy amin'ny ranao masina Jesosy manomboka ng pastera. Katrany amin'ny tokantrano tsirairay mampandroso ity fandarina ity. Misaotra Jesosy ampio koa Jesosy malalo ireo mpitondra tsy tapaka aminao enatrianao. Ny témoignage Jesosy malalo fijoroana vavolombelona mba ahita zava-mahagaga isan'andro izy ireo. Ampiseho zava-mahagaga izy ireo Jesosy malalo eo amin'ny fiainana. Misaotra Jesosy masina tsara indrindro. Mankasitrika mankatelina Jesosy malalo tompo sabatao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina mahavonjaka takatran'ny vavaka zany. Misaotra tompo misaotra raha io. Alléluia. Amen. Alléluia. Mankasitraka indrindra anao ary nabavy soameva atao anatin'izay
afaka mampeza retinao zay. Dia Andriamanitra manaka pasoavana manfitianao dia mitombosa sy pasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleloia. Raha isoarany tsodrano mitsodranotsika androany dia amin'ny boky ny Agai toko faharoa andininy fahavalo sy fahasivy amin'ny aran'ny Jesosy mivaky toy izao manao hoe dia agnatahako mba isan'ny ohatra amin'ny teny frantsay ny tsodranontsika androany ny verset. Agai toko faharoa andininy fahavalo sy fahasivy amin'ny aran'ny Jesosy manao hoe any volafotsy ary any volamena ho Jehovah tompony maro. Ny voninahitra ty trano ty any am-parany dia ho lehibe noho ny tany aloha Jehovah tompony maro. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadarana hoy Jehovah tompony maro. Dia raiso ao anatin'ny tokantranonao eto amin'ny toerana misy anay any amintsika tsirairay avy izany toerana mitrahan'Andriamanitra nomezan'Andriamanitra ny fiadanana zany ary ilay trano dia tsisy akory fa izaho sy ianao. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny voninahitra ty trano teny am-parany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Zany hoe mandeha makany amin'ny voninahitra isika mitafy ny voninahitra. Ny voninahitra natafy anao omaly mbola kely miohatra amin'ny androany ary ny androany mbola kely miohatra amin'ny rapitso. Farakaraky ny androsotsika no androsotsika amin'ny voninahitran'Andriamanitra dia raiso zany tsodrano zany ho atsika tsirairay avy dia ho tanteraka amintsika ane zany Verselina France, Erikaraky France, Angèle Pagès France, Soameva France, Kadaka Malala France, Tsiramboramela France, Rantalemane Charline Madagascar, Marie-Jo États-Unis, Yama Koweït, Jesosy Pandresy Madagascar, Samady Tizane de Madagascar France, Fabiola Koweït, Kotanela Belgique, Miria Allemagne, Kekela Andrenasolo Madagascar, Thierry Berthelot France, Ajaska Patici France, Hortensine Koweït, Razanazo Sylvie Koweït, Ranourso Elisabeth Madagascar, Kotanela Belgique, Tinara Kotoarzaka France, Kadaka Malala France, Tsiramboramela France, Sanepostole Madagascar, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Aina France, Hortensine Koweït, Marie-Jo États-Unis, Ajaska Patici France. Tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Halleloia. Faly mahita anareo fa dia maharetatra amin'ny farany daholo. Inona ny fahasoavan'Andriamanitra azonao tantaraina androany? Inona no zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany? Dia ny amin'ny manokana dia misy zavatra somary nanelingelina kely anazy androany. Misy zavatra somary ohatrany tsy hoe problème moa le izy zany, tsy hoe olana fa ohatrany somary nanelingelina kely anazy fa misy olona zao zavatra tsapako misy zavatra tokony ho teneniko androany, tokony hazavaiko aman'olona dia zany avelan'Andriamanitra nangina fa nisy olana natsangan'Andriamanitra miteny teo amin'ny toerako niady ho amin'ny anjarako. Halleloia. Zay ngamba ny azoko anazavana an'izy. Misy zavatra tokony hazavaiko androany, tokony hiadivako amin'ny zany hanamarinako ny tenako. Dia tena reko mihitsy tonga dia manginy, za manginy tsy niteny fa misy olona tonga dia nitsangana ary mbola nandeha lavitra noho izay tokony nataoko. Nisolo vaika anazy zany zay olona izay, nisolo vava anazy zany zay olona izay. Ohatrany nandefan'Andriamanitra mpisolo vava zany androany, ohatrany ny rahan'i Jesosy mpisolo vava zany androany. Tokony misy zavatra zavaiko zany nangina. Ohatrany misy zavatra sary hitan'ny olona tetỳ amiko zany tao ampiasanao zany zavatra io nitranga dia tokony hanazavany eo hoe tsy zay kely izy dia za nangina. Ary zare nangina ohatrany hoe marina ny tenin'ilay olona anankiray saingy zao kay tao ambadika tao nisy olona natsangan'Andriamanitra hiteny an'ilay zavatra mombana amin'ny olona io ary dia tena hoe izy ary mbola nateny betsaka noho ny zavatra tokony ho teneko. Dia tsapako zany hoe zany avelan'Andriamanitra nangina fa nisy olona tena hoe nirahana. Dia tsaroako hoe ianareo angina fizaha hiady anareo dia le Jehovah niady zany ny olona iny nirahany hisolo vava teo amin'ny toerako. Dia tena hitako hoe zavatra ngezabe zay zavatra nitranga tamin'ny fiainako androany zay ka dia isaorako an'Andriamanitra izany. Tahiny Jesosy asany apôstôly Madagasikara Bersava Koweït,
nena mainso Italia angidinandrina solo France erikaraky France tahiny tojo Allemagne marizo États-Unis fa teneniko teo tonga so tsika rehetra ioniritsika alleluia dia ao anatin'ny tehitelo afaka mba mijery koa inona mijoro koa inona mba nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainao nisy fahasoavan'Andriamanitra ve nitsanga ihany koa tamin'ny fiainanao andao ataontsika ary tety dia entina paherezana antsika rehetra zay mety mahatsiaro ho kivikivy sy ketraketraka sy osaosa zay tsika ny maha olombelona atsika fa zao Jehovah Andriamanitra ampahery anao Jehovah Andriamanitra amehery anao hitantana anao amin'ny tananakavana ny fahamarinana izy dia hanandratra anao ao tendrombohitra Ziona ihany koa dawary ioniritsika anjaranao indray zao inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao soraty ary alleluia tsy misy mahasolo anao tantano izay fa osy
Alleluia, tsotra n'Andriamanitra sika amin'izany hira mahafinaritra be zany mino aho fa afaka zavatompoko afaka nampahery anao zany izy zany raha osaosa sy kivikivy ianao de Andriamanitra ny amin'ny hery sy tantana anao ary ampandrosanao hatrany amin'ny tana maheriny amin'ny tanam-pahasoavany ko de tahin'ny tompo isika rehetra misaotra resady ihany koa amin'ny fanoratana ny fitsinofam-polombelona atombotsika eo amin'ny ranabavitsika tahin'ny tompo aloha noroberakeliny Jesosy Sara zay avy mahitanao teto de ara-paina manokana ianao fa de invité spécial eto anao zany androany de misaotra nareo zay efa mandray azy ihany koa takafandresantsika olona vaovao rehetra eto. Oui, Bersava hoe tena Jesosy malala nafinaritra ny tontolo andro feno fiarovana salama ny menakavy ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Halleluja. Hoy verselina hoe voninahitro n'Andriamanitra fa manao zavatra tsara foana izy de raha Jesosy. Halleluja. Halleluja. Hoy tojo hoe ny tontolo androko androany de direct Jesosy fa nombany ahy de vita somatsara daholo ny adidy aman-draharaha rehetra sady afaka nitarika Getsemane ariva teo no mbola tonga eto amin'ny vavaka fiambenana indray androany de isaorako an Jesosy niaro anay menakavy kely sady nanome ny hanina zaza ho anay. Halleluja. Amen. Hoy soameva hoe tena Jesosy malala tompony sabata fa vita somatsara ny tontolo andro mbola navita namanga ny namako izay tsy salama sady fampaherezana koa nahazo fahasalamana hatrany mbola velonay na tonga eto isika menakavy tsara ianao Jehovah ray malala tompony sabata. Halleluja. Amen. Hoy miarandre malala hoe tena Jesosy fa niandry bus androany de rehefa niakatra tamin'le bus de namoaka vola zany noeko an'ilay chauffeur vidiny ticket de bus de ozy izy hoe tsy maninona fa aza mandoa fa tazomo ny volanao avy rehefa akaiky ho tonga amin'ny are ialako de mbola nandeha tongotra 15 minutes vao tonga aty an-trano izy ilay chauffeur mantsy hoe aleo fa ateriko any nareo de aleluia be fa nateriny tonga taty an-trano fa tsy nandeha tongotra nefa tsy lalan'le bus akory aty fa lalana hafa mihitsy ny tokony andehanany de nateriny any izay nefa aleluia voninahitro n'Andriamanitra zany fa hitapity zany makasitraka mahafinaritra be zany ndray andro zay koa za aty aminay moa ambanivohitra de tsisy bus aty ra mahalala be zany bus aty aminay de ndray andro koa tratra riva be zany avy tany Amparitana de train
dia nefany dia tokony andeha odana nalay mampina any amin'ny gare dia nisy bus nandalo dia nataoko autostop dia nijanona ilay bus dia bus efa andeha ody any amin'ny dépôt dia avaiza izy dia nateriny teo am-bavahady nefa tsy tokony lalana bus mihitsy aty amin'ny tranonay taloha tamin'izany nateriny teo am-bavahady tsara mihitsy mahafinaritra rehefa hitapiteo ohatr'izany. Alleluia, mahafinaritra be zany. Hoy anglinao digazy alleluia Jesosy delina Jesosy fa isaorako manakirana fa androany tolakandro izy za dia fanina be seka sy nahazaka ny vatako ny tongotro fa tena nalemy fa isaorako an' Jesosy fa mbola nahita ny asa navita ny asako ihany za dia tsapako fananoana azy Jesosy dia ho azy irery ihany aneny voninahitra. Alleluia, amen. Arabaina ianao tsara Jesosy. Alleluia. Misaotra mitozy amin'ny verset amin'ny teny frantsay Thierry Berthelot il a écrit journée terminée et bien passée, merci à Jésus pour sa présence et sa bonté. Amen. Alléluia. Merci Thierry, merci Thierry. Oui. Azan Sylvia, alléluia, makasitraka ny zokisoa izy. Alléluia, misaotra n'Andriamanitra lehibe ozy izy linafa nomeny hery sy tanjaka sy fahasalamana dia nahavita somatsara ny asa tao anatin'ny filaminana tanteraka. Misaotra azy koa nanomenao tsara an'ilay faralahy tany am-pianarana dia mbola tafahoana somatsara tao tranoindray izay minakavy kely voninahitra ho azy irery ihany. Amen. Alléluia. Tsara Jesosy. Ary izao dia raina Jesosy fa nandritran'ny 3 jours dia nisy naizy foana taty tena nangatsika be dia anio ny barika be ilay masoandro sady mbola nomeny meny inona sy hery atrany meny hery atrany izay minakavy kely dia an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Alleluia. Tsara Jesosy. Hoy erika hoe alleluia dia raiko Jesosy fa mbola nomeny tombonandro hery sy tanjaka sady notahiny tontolo andro lamina tsara tany am-piasana sady narovany tamin'ny tempête be taty aminay dia tafody somatsara ato an-trano izay mianakavy kely. Amen. Alleluia. Tsara Jesosy. Alleluia. Misaotra Jesosy malala fa mbola velonaina sady meny hery sy tanjaka anio voninahitra ho azy irery ihany hoy ankotany elahy. Alleluia. Amen. Tahin'ny tompo tery lalabenja tonga soa tsara le ira mahensoa tena Marie Charline dia raiko Jesosy malala sady misaotra azy nanampy anay tamin'ny asa rehetra natao tamin'ny tontolo andro ity. Alleluia. Amen. Naneny tahin'ny Jesosy tsika rehetra hoy Marina Tiana Canada tonga soa ihany koa Firana Rakoto tahin'ny tompo tsika rehetrarehetra. Alleluia. Mahafinaritra be daholo zany fa ho an'Andriamanitra ny voninahitra velontsika ho azy. Andao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tonga dia andao ampandrotsika nambavitsika nambinina izy mitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia ray tsara ny baibolinao dia makatoerana tsara vita ny toroteniny dia miverinetiny tena koa mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra nambinina. Halleluia. Anao zao ny fitenenana. Amen. Jesosy ihany koa pastera sy ny antonany levity kosa toko 10:1 ka hatramin'ny 2 ny teny soramanitra dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy izay rahantsika mamaky ny nitondrana dabasy aby io avy tsy izy sy ny nataon'Andriamanitra noho izany. Ity teny ity moa dia teny saika hotoloto tamin'ny takariva mahafinaritra torinay dia tsy nisy dia ho averiko ataoko amin'izao amin'ny alina izao. Ary nadabasy aby io zanaky Arona samy naka ny fitondrana afo ka nampisy afo tao anatiny ary nisy didinkazo manitra teo dia nanatra afo tsisy teo anatrehan'i Jehovah izay tsy nandidiny azy dia nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehovah ka nahafaty azy roalahy dia maty teo anatrehan'i Jehovah izy roalahy. Amen. I nadabasy aby moa dia zanaky Arona ary izy ireo dia anisan'ny olona voafidy natateraka ny raharaha-pisoronana miaraka manampy an'i Arona. I Arona no mpisorona be tamin'izany fotoana izany dia reto zanany manampy anazy mitondra fanatitra rehefa ilay avy mamono biby vonoina iny dia anisan'ny mitondra ny rà zareo. Dia Arona mamafy an'izany rà izany mitandriko amin'ny efitra masina indrindra amin'ny efitra masina indrindra ao satria
Arona ihany no afaka miditra ao anatin'ny efitra masina indrindra satria izy misorona be fa ny ankoatr'izay tsy afaka miditra ao. Dia teto dia mitondra hafitra izy roa lahy izay nahatonga fahatezerana teo amin'Andriamanitra. Amin'izao vaninandro iainantsika izao ry havana dia tena betsaka tokoa ny hafitra izy amin'izao fotoana izao. Inona moa ny hafitra izy amin'izao vaninandro iainantsika izao dia tsy inona fa ireo fampianaran-diso, ireo fivavahan-diso izay tena mahazo laka tokoa amin'izao fotoana izao izany fivavahan-diso izany ary tena hoe tsisy fanahy masina. Ary ny tena mampalahelo sy miloza amin'izy ireny dia be dia be ny olona tia izy ireny, be dia be ny olona manaraka an'izy ireny. Dia izay tena hoe mampalahelo amin'izao vaninandro iainantsika izao fa tena malaza mihitsy ny resaka fivavahan-diso fantatritsika mihitsy izany eny amin'ny fiarahamonina misy atsika, eny amin'ny tontolo misy atsika eny. Izany fampianaran-diso izany nefa ry havana dia tsisy fanahy masina amin'izany. Miteraka fahatezeran'Andriamanitra ary miteraka fahafatesana na ara-nofo na ny ara-panahy. Voalohany indrindra dia ho faty ny ara-panahinao rehefa nandray fivavahan-diso ianao, rehefa nandray hafitra izy ianao dia io hafitra izy izay niraisinao io ihany ny andoranao ary io ihany ny hahafaty anao. Maty aloha ny ara-panahinao voalohany ary rehefa maty fanahy ianao dia manahoana moa ry havana izany hoe olombelona tsisy fanahy izany mitovy amin'ny biby sanatria. Ary avy eo dia vory Satana dia tsy hanaiky an'izany mihitsy koa hoe mbola amela ny olona izay maty fanahy ho amin'izao izy fa tena rotoroteany sy avoritahany mihitsy ary mety ho vonoiny mihitsy. Fa teto tena i Jehovah mihitsy ny tena hoe namono an'izy roa lahy ka misy trangan-javatra roa samihafa. Jehovah koa dia afaka mamono, afaka mananatra Jehovah. Rehefa ozy miteny soratra masina izay hoe rehefa anarina foana ka mafiaty fa dia torotoro tampoka tsisy fanasitranana. Dia teto izy roa lahy tena hoe torotoro tampoka tsisy fanasitranana satria nahoana? Efa fantatry Jehovah loatra izy roa lahy ireo ary izy roa lahy ireo efa mahalala an'izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Efa fantatra izy roa lahy rehetra ireo fa tsisy olona afaka hitondra afo eo anatrehan'i Jehovah fa ny afo dia mivoaka manoloana ny seza fiandrianan'i Jehovah foana ny afo. Fa tsy mitondratondra afo izany maka afo any trano any na maka afo any amin'ny fatana any amin'ny fandorana zezika any dia iny ny arehatra eo anatrehan'i Jehovah. Tsy mankasitraka an'izany Jehovah na manao sorona raha ny ry Abrahama taloha dia ny afo dia tsy hoe mitondra afo ireo fa tonga dia mivoaka automatika ny afo mivoaka eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mandoro misorona izay ataon'ny olona rehetrarehetra eo. Fa tsy misy hoe afo entin'ny olona izany mihitsiny fa tonga dia mivoaka ny afo Andriamanitra mandoro mamoaka ny afo iny. Dia nisy moa ny afo teto fa fanahy masina tadiditsika tamin'ny andron'ny mpianatra dia rehefa lasa Jesosy dia izy ireo dia nahazo fanahy masina izay mitarehina afo. Dia tahaka izany ny afo avy amin'ny Jehovah ry havana. Andeha ho jerentsika satria misy afo karazany roa, misy ny afo izy dia misy ny afo izay tena hoe mivoaka eo amin'ny Jehovah. Andeha ho porofotsika izany hoe tena misy tokoa ve izany afo izay mivoaka avy eo amin'Andriamanitra izany. Levitika 7:4 ary misy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehovah ka nantevina ny fanatitra dorana sy ny saborany teo ambonin'ny alitara ary no nitan'ny olona rehetra izany dia nioby izy sady niankohoka. Izany ry havana ny afo avy amin'Andriamanitra. Ny olona vao mahita an'izany afo avy amin'Andriamanitra any dia miankohaka manome voninahitra an'Andriamanitra, manome voninahitra amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Teto Andriamanitra dia namoaka afo, nivoaka afo teo anatrehany nandoro ny fanatitra izay nataon'ny Arona teto tamin'ity Levitika moa dia nanombohan'ny Arona sy ny zanany rarahany nanombohan'ny zareo ny fisoronana tamin'izany dia tena nisy afon'Andriamanitra nisy tonga teo ambony alitara nandoro an'izany. Ny afo tena izy ry havana dia tsy isa fa fanahy masina. Izaho toetra ny fanahy
indrindra amin'ireny fampianarana izay tena hoe mieri-patra na be da be malaza reny a, dia izaho toetra ny fanatsara ilay fanafo tena isa ilay fanafo tsisy fa eto dia fanahy masina izany hoe afo mivoaka eo anatrehan'i Jehovah izany ry havana. Dia mampalahelo amin'izao vaninandro izao fa ezahana fenina, ezahana takonana izany asan'ny fanahy masina izany, ezahana fafana, ezahana vonoina izany anaran'i Jehovah Andriamanitra izany amin'izao fotoana izao, fa ezahana ny fanjakan'ilay ratsy amin'izao fotoana izao no ezahana toriana sy ambaboana fon'olona maro, ary tena hoe mambabo fon'olona maro tokoa izy ireny amin'izao vaninandro iainantsika izao ary tsy miafina amintsika izany fa tena hoe indraindray aza ry havana mampalahelo teny filazantsara tena marina amin'izao no takona enjehana lazaina fa reno mampidi-doza tena hoe mampalahelo dia toy izany ny fiainana, toy izany ny fiainantsika kristianina, misy afo izy misy afo izy ka izaho toetra ny fanahy fantaro ny zavatra hohanina, fantaro ny zavatra ampidirina amin'ny vava, hoe zavatra afaka hohanina, zavatra afaka ampidirina amin'ny vava fe no hohaninao sy raisinao ary ny afo tsy izy ry havana dia tena mora jerevana hoe eto amin'ity Levitikosy 10 ity tena hoe mora mihitsy izany nitondran'izy ireo laafo tsy izy teo anatrehan'i Jehovah izany, fa ny afo tena izy ry havana dia tsy maintsy miandry kely tsy tonga dia teny eo fa mety ohatra arakaraka ny fitantanan'Andriamanitra tonga dia latsak'Andriamanitra eo ny afo na tonga dia na miandry kely ohatra ny mpianatra Jesosy izao mbola nitokana, mbola nidy an-trano zareo vao latsaka ny fanahy masina, fa ty amin'ity 7 ity Levitikosy ity dia tena teony hoe dia latsaka ny afon'i Jehovah, dia mila manana faharetana amin'ny fandraisana amin'ny fanahy masina, mila faharetana ny firotsahan'ny fanahy masina ary aoka koa tsy hoe rehefa tsy niteny tamin'ny teny tsy fantatra dia hoe tsisy fanahy masina, tsy nidira amin'ny fanahy masina, fa Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana dia zarazaraina samy manana ny azy. Fanomezam-pahasoavana izany dia fanahy masina izany, mety tsy hitovy ny fomba fiasan'ny fanahy amin'ny olona tsirairay avy fa mety ohatra hoe hisy namanao hiteny amin'ny teny tsy fantatra dia ianao mety ho ataon'Andriamanitra mandika ny teny tsy fantatra iny ho an'ny hafa. Tahaka izany manko reto mpianatra Jesosy reto rehefa ilay samy miteny an-karazam-pitenenana maro izy ireo dia teo ihany dia efa nisy voadika ireo teny ireo, izany hoe nandray nahazo ny anjarany daholo izay olona rehetra naheno. Mety ihany koa ny asan'ny vokatry ny fanahy ao anatintsika ilay afo tena izy ao anatintsika, mety ohatra hoe afo hoe manasitrana mitondram-bavaka olona ianao dia mahasitrana olona dia ohatr'izany ry havana dia aza mahafoina mahasaraka an'i Jehovah Andriamanitra fa izy ny tena fiainana ary ny tena fahotana ry havana dia ny tsy fanekena ny tenin'Andriamanitra, ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, izany ny tena fahotana mahafaty eo anatrehan'Andriamanitra. Satria rehefa tsy manaiky an'Andriamanitra, tsy manaiky an'i Jesosy itsika dia tsy maintsy lôjika be izany ilay fanahy, ilay afo tsy izy no raisintsika, ka rehefa tsy manaiky an'Andriamanitra itsika dia tsy ho possible mihitsy izany hoe hankatohan'Andriamanitra hahatanteraka izay tian'Andriamanitra atao antsika dia tahian Jesosy tsika rehetrarehetra dia mirary soa daholo dia mahereza. Amen. Amen. Alléluia, mankasitraka ry zanona ambininatsika fantaniana kely Jesosy hoe amaly fitianona ambinina dia mitombosa sy fahasoavana foana hatrany. Fantaniana kely manitikidika be anahako le hira nataonao fon'le toriteny tamin'ny voalohany hoe mitovy amin'le tamin'ny faharoa ny hira anankiroa samihafa, ka raha hira roa samihafa dia mba alefaso hoe teny titran'le hira voalohany, le fon'le hira voalohany fon'ny toritenao tamin'ny vao nanomboka iny fa tena sondrina be mihitsy meno an'izy no tiako be iny, tiako fantatra iny na titrany iny fa ataontsika aoriana ny toriteny iny rehefa avy eo. Halleluia, saika hoe miresaka momba n'inona izy iny raha mahazo mazavaina kely dia inona ny titra fa mahafinaritra be mihitsy ilay hira anambavina ambinina.
dia Jesosy any amaly fitianao dia mitongositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia maharetra foana amin'ny asan'ny tompo. Alleloia. Resaka zavatra roa samy hafa tokoa tsika eto. Zavatra roa, zavatra ray fa samy hafa dia ny amin'ny fanatitra zany, fanatitra odorana. Teto tokoa dia tena nahavariana ry havana ilay ato amin'ny Levitikosy ato fa rehefa nanao fanatitra ny olona tamin'ny Levitikosy 7 dia nankasitrahan'i Jehova izany. Alleloia. Ndreka vakitsika ilay Levitikosy 7 faharoa ka hatramin'ny 420 amin'ny aran-Jesosy manao hoe ary Arona nanandratra ny tanana nandrify ny olona ka nitsodrano azy dia nidina izy rehefa avy nanatitra fanatitra noho ny ota sy ny fanatitra odorana ary ny fanatim-pihavanana. Ary Mosesy sy Arona niditra tao amin'ny tranon'ilay fihaonana. Io tranon'ilay fihaonana resantsika tamin'ny sabata. Tao amin'ny tranon'ilay fihaonana dia nivoaka ka nitsodrano ny olona. Ary voninahitra Jehova niseho tamin'ny olona rehetra ary nisy afo nivoaka teo anatrehan'i Jehova ka nandevina amin'ny fanatitra odorana sy ny saborany teo ambonin'ny altara ary no nitan'ny olona rehetra dia niomby izy sady niankohoka. Halleloia. Amen. Hatrany amin'ny mpanomboana ry havana dia misy ny fanatitra kasitrahan'i Jehova dia misy ny tsy nankasitrahana. Aitsika tsara angamba ny tantaran'izany hoe Kaina sy Abela samy nanao fanatitra zany. Ny ilay hira tamin'ny voalohany. Aloha mba ataontsika io aoriana ny tohiteny ny tena mahafinaritra be meno an'ilay hira. Azo teo dia soratako eto izay manjary adiniko. Alpha sy Omega. Elisa. Sotranao fa dia io dia tsy manontany hira tsonga teo dia efa io ny hira ataontsika rehefa avy eo. Mahafinaritra be ilay izy. Alleluia. Mankasitraka anambinina. Misy ny fanatitra izay na dia samy fanatitra aza dia misy ny ankasitran'Andriamanitra kay dia misy ny tsy ankasitran'Andriamanitra. Mety mieritreritra zao tsika hoe ny fiderana, rehefa fiderana fotsiny io dia ankasitran'Andriamanitra. Za zany tena te hanao antso atsika rehetrarehetra, indrindra tsika tanora, indrindra tsika mpanakanto. Ny fiderana dia tena tian'Andriamanitra. Fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe fanatitra aroaroam-paratsiana dia zary lasa mahamono aminay an'Andriamanitra tamin'ny takan'ny fofona sabora. Misy olona mieritreritra hoe ny fiderana rehefa miteny resaka Jesosy fotsiny dia tonga dia tsy vitan'ny hoe mampahery fa mahatonga ny an-danitra. Ny finoanan'i Jesosy mahatonga ny an-danitra ry havana. Ny fankatoavana an'Andriamanitra mahatonga antsika ny an-danitra. Fa na hideran'Andriamanitra ianao nefa ianao hikavin'ila. Hideran'Andriamanitra ianao hisotro toaka sy foka sigara dia mitandrema fa tsy havonjy anao ny fiderana. Betsaka ny asa fanompoana mety eritreretin'ny olona fa ampidina ny afo fankasitrahana. Ny zavatra mitranga mazy dia zao rehefa midina ny afo dia afo fankasitrahana. Ny afo zany tsy maintsy midina. Tena inoana rehetra tsy zavatra tena enkily fa mety hanampy antsika be dia be. Rehefa manao fanatitra ny olona dia zao nizaniza manao fanatitra eo. Rehefa manao fanatitra ny olona ny afo tsy maintsy midina. Fa raha ankasitrahan'i Jehova ny fanatitra dia midina amin'ny fanatitra ny afo. Fa raha tsy ankasitrahan'i Jehova ny fanatitra dia midina amin'ny olona ny afo. Zay nge ilay anakiteto, zay nge rehefa le ato amin'ilay Levitikosy 2 teo nabada sy Abio
zanaky Arona dia samy naka amin'ny fitondrana afony avy ka nisy afo teo anatiny ary nanisy dizikazo manitra teo dia nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehova izy izay tsy nandidiny azy. Tsy mbola io zany le afo tsy izy io tsy fantatry ny olona hoe tsy izy mandra-pahatonga ny afo nidina. Taiza le afo nidina? Nitondra inona le afo? Andiny faharoa ary nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehova ka nahafaty azy roa lahy dia maty teo anatrehan'i Jehova izy. Le tetsy amin'le voalohany amin'le Levitikos 7:7-20, nisy afo mivoaka teo anatrehan'i Jehova dia nandevona ny fanatitra dorana. Ny afo zany tsy maintsy mivoaka. Andriamanitra tsy maintsy mahita. Ny afo tsy maintsy mivoaka. Fa raha kasitrahan'i Jehova io dia ny afo makeo amin'ny fanatitra, mandoro ny fanatitra, mandevona ny fanatitra. Fa raha tsy akasitrahan'i Jehova io, ny afo dia midina eo amin'ilay olona izay nanao azy dia mahafaty ilay olona. Ireto avy iteny tanisa aminao vitsivitsy fanatitra nakasitran'Andriamanitra tao amin'ny Baiboly ahako. Ary tena hoe inona moa ny vokatry ny fakasitran'Andriamanitra ny fanatitra? Ny vokatry ny fakasitran'Andriamanitra ny fanatitra dia zava-tsoa tsy hitanohano ary tena hoe fahita-pity sy fakasitrahana avy amin'Andriamanitra. Antsika maky any amin'ny Genesisy 5:12. Genesisy 5:12 nanaovanatitra i Abrahama. Ahoana aloha ny fanaovana fanatitra? Zao zava-nitranga. Genesisy 5:5-7. Tainy Jesosy i nambina fanjandrena valina izay koa mbola sy naraveko teo anam-pijerena koa ny razana Sylvie tonga soa daholo nareo miravavy avy. Fakitsika ny Genesisy 5:5-7. Anaran'i Jesosy aroa izy taminy. Hitondray omby vavy kely 3 taona sy omby osy vavy 3 taona sy ondry lahy 3 taona ary domonina sy zanam-boromailala. Voalohany indrindra, zany fanatitra tadiavin'Andriamanitra zany tamin'ny Abrahama dia tsy zavatra lafo vidy. Andriamanitra tsy manavezatra antsika amin'ny fanatitra zany. Tsy zavatra lafo vidy fa kosa zavatra saro tadiavina. Manahirana kokoa no mitady azy. Andriamanitra ry havana rehefa miandry zavatra avy amintsika dia fantatr'Andriamanitra ny kapasite antsika. Tsy afaka hitondra tendrombohitra ho an'Andriamanitra isika. Tsy afaka hitondra ranomasina ho an'Andriamanitra isika. Fantatr'Andriamanitra fa tsy vitantsika izany. Fa Andriamanitra kosa mitaky zavatra amintsika, zavatra voafantany, zavatra nokarohana, zavatra notehirizina, zavatra tena hoe tsy mora, tsy lafo vidy fa tsy mora ihany koa ny sahiranina. Fa maninona sy tonga dia ondry lahy sy ondry, maninona sy tonga dia ondry osy vavy sy tonga dia ondry sy osy sy ondry fotsiny dia vita. Fa voatenen'Andriamanitra eto hoe omby vavy kely 3 taona. Tsy vetivety ny mitady an'izany. Dia manarakarak'izany ondry lahy manaraka osy vavy 3 taona sy ondry lahy 3 taona. Karohana zany karohana anaty andian'osy sy andian'ondry ihany zany Ary inona koa? Domona sy zanam-boromailala. Tsy misy mora ny mitady an'izany. Fa nefa kosa ho atao. Alleluia. Fa nefa koa tsy sarotra koa. Fa mila fotsiny ianao mifantana. Mila fotsiny ianao manao an'izany zavatra any amin'ny fonao. Efa hatrany anatin'ny fanatitra, mbola mikaonty ny fankatoavana an'Andriamanitra. Tsy hoe izay tianao atao fotsiny. Dia netiny teo aminy izany rehetra izany, dia nosasahany ireny ka nampifandrifiny tsara avy ny tapany, fa ny volona tsy mba nosasahany. Ary nidina ny fatiny dia hitanareo zany mbola nopreparena tsara, mbola ny fanatitra zany tsy hoe tonga dia natotona teo fotsiny, fa mbola nalahatra, sasana, nampifanandrifina.
Inona daholo ny anton'izany? Manao zavatra ho an'Andriamanitra. Halleloia. Ary za dia miteny amintsika foana manao hoe rehefa manao zavatra ho an'Andriamanitra dia ataovy tsara. Satria nahoana? Satria Andriamanitra tsy mbola nanao zavatra ratsy tamin'ny fiainantsika. Ny za rehetra nitranga tamin'ny fiainanao rehetra androany tsara avokoa. Ianao zany vao mihetsika Andriamanitra dia manao zavatra tsara ho anao. Vao hiratra amin'ny masonao dia manan'Andriamanitra zavatra tsara. Ianao inge nanaovan'Andriamanitra zavatra tsara. Ianao tonga eto androany io nge mety niatrika zavatra sarotsarotro ianao. Zao teneniko anao niatrika zavatra sarotsarotro androany. Fa za mbola tonga eto. Za mbola felonaina. Za mbola afaka niampahery. Halleloia. Tsara nge zany. Mila manao zavatra tsara tsika zany ho an'Andriamanitra. Dia zao koa 1:20 io fanatitra ataontsika io misy tena tady sopatra eo am-pikarakarana ny fanatitra mandrapidiny ny afo dia misy eran'elam-potoana. Halleloia. Ary eo amin'ny eran'elam-potoana iny tena tokony ho tandremana satria misy ny misopatra. Iza ny misopatra? 1:20 ary nidina teo amin'ny fatin'ireo nidina teo amin'ny fatin'ireo vorona-pihaza. Vorona-pihaza zany voalohany indrindra biby maloto zany. Ary neka handoto ny fanatitra izay ho atao an'i Jehova. Neka ho raisiny sy ho viravirainy ny fanatitra izay ho atao an'i Jehova. Angalana ny sitraka anatrehan'i Jehova. Tsia aza velo. Ino antony Abrahama? Fanandroaka azy Abrahama. Tsy nanaiky Abrahama ndroany satria neka handoto ny fanatitra. Neka tsy ahitany sitraka anatrehan'Andriamanitra. Arovo ny fanatitra ao. Aza viravirainy ny devoly. Aza viravirainy ny vorona-pihaza ary avana malaza. Fa sarobidy io ary saropady io. Halleloia. Ary 1:20 ka zany Abrahama mandroaka mandreraka nge zany ny afo mbola tsy nidina ny fanatitra efireo fa ny mpanelingelona sy ny mpandrobaka tonga dia tsy maintsy miaro azy tamin'ny fony rehetra Abrahama. Arovy ny fanatitra ao an'i Jehova reo. Arovy. Fa fantatry ny devoly angeny eo ambadiky ny fanatitra ho an'i Jehova io. Fantany dia zany olotoana mba tsy ho tonga any amin'Andriamanitra. Fa raha io tonga any amin'Andriamanitra dia ho tantariko anao rehefa tonga any amin'Andriamanitra moa fanatintsika dia inona ny zava-mitranga. 1:20 ary rehefa iretika ny masoandro dia sondritony Abrahama ary indro aizina anaty ravina indrindra no nahazo azy. Fanatitra zany satria elaela tsy tonga normalement efa misy délai zany fa hoe efa fantatry ny olona tamin'izany hoe manao fanatitra izy dia iny fa midina Jehova mety afaka adiny iray midina ny afo dia somary elaela noho izany. Ary rehefa somary elaela noho izany dia sondritory i Abrahama. Ino moa izy aizina matsiravina indrindra no nahazo azy. Tandremo sondritory ianao fa tsy te ahitanao ho azo ny aizina matsiravina ny tenako. 1:20 ary io Jehova tamin'ny Abrahama ao koa fantatro marina fa ho vahiny amin'ny tany dia tsy azy ny taranakao ary hanompo ny olonany ary ampahoriny 400 taona kosa izy. Ary izany firenena izany kosa izay ho tompony dia ho tsaraiko ary rehefa afaka izany dia voaka mitondra rem-behivavy izy. Nefa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadanana ho tratrantitra indrindra ianao vao hody mandry. Fa raha mby amin'ny zafiafy dia hiverina aty izy fa tsy mbola tanteraka ny heliko ny Amorita ary efa maty ny masoandro. Dia zay zany eo am-piandrasana n'ilay afo midina Abrahama nahazo promesy. Halleloia. Nahazo teny fikasana. Zao ny tady hitory Jehova tsy mihinana melo zany. Jehova tsy mihinana melo zany. Jehova tsy makasitraka, tsy mampidina afo mihinana sy maka ny fanatitra zany raha tsy mitsotra aloha. Tsara io Andriamanitsika hoe avana. Tsy mikitika an'io izy aloha. Fa hita ny tany am-ponao dia tsodrano aloha ny tonga dia miraraka. Tadidio amin'ny fotoana ianao manao fanatitra. Amin'ny fotoana ianao manao fanatitra dorana amin'ny Jehova mbola tsy midina akory ny afo. Ino mantsy ilay endrika hoe Jehova mihinana an'ilay izy amin'izay. Jehova makasitraka an'izy dia mihinana an'ilay izy. Any ho an'ny Jehova amin'ny fofony ny ilain'ny Jehova amin'iny
iny le anitra kasitrahana fa mbola tsy midina akory ny afo tsy Jehova no tsy njovona fa ianao mbola tsy nidina akory ny afo de fa nidina ny tsotrano. Alleluia. Any mbola tsy tonga akory ny afo fa kasitrahana de fa nidina ny tsotrano. Ry havana teto de fa nitsofin'Andriamanitra rano ny hoaviny Abrahama sy ny tarahana ny faramanodimy. Alleluia. De rehefa vita zay andimy fa 7 ary rehefa maty ny masoandro ka maizina de maizina ny andro efa somary nisy fotoana nitory an'ity teny ity tany amin'ny tamin'ny taona 7 tany tadidiko no nitory an'ity teny ity tam'izany tamin'ny taona 2009 tamany de zao no niteneniko tao anatin'ny toriteny tam'izay nitoriko andro sabata izy ity tam'izay tao am-piangonana. Rehefa maty ny masoandro ka maizina de maizina ny andro. Am'izany fotoana zany ny mpanao fanatitra rehetra, ny olona zatra manao fanatitra rehefa mahita hoe nidina ny aizina efa tonga ny alina de zao manary tokony olona. Salao an'ny voronam-pihazo ireo rehefa tsy nakasitrahan'i Jehova zany izy. Ndao tsika ody raiky izy andao fa tsy nakasitraka aloha Jehova andrany alao an'ny voronam-pihazo fa tsy manondry tsika amin'ny manaraka. I Abrahama tsy ohatr'izany. I Abrahama tena nino sady resy lahatra fa narovina tsy maintsy hidiny hoe ty Jehova Andriamanitra ty akasitraka. Alleluia. Mitana ny teny nomeny Jehova rehefa miteny fa hidina de midina izy zay. Rehefa miteny Jehova fa ho avy de ho avy izy zay. Rehefa miteny Jehova fa akasitraka de akasitraka izy zay. De aza mijery famataranandro fa miandrasa. Ary rehefa maty ny masoandro ka maizina de maizina ny andro de indro nisy fatana fandoroana amin'ny voatsetroka sy fanilo mirehatra izay nandeha namaky teo an'ireo zavatra voasasaka ireo. Nidina ny afo. Tamin'inona le izy? Tamin'ny fatana fandoroana. Iny zany anatin'ny maizina mahita zavatra afo mitety tsirairay avy an'ireo fanatitra ireo. Alleluia. Tsisy tsy nakasitran'Andriamanitra ireo zavatra rehetra voasasaka teo ambonin'ny alitara. Tamin'izany andro zany Jehova nafanekana tamin'ny Abrahama ka hoe ny tanànakeo fa nomeko ity tany ity hatrany amin'ny on'ny Egypte ka hatrany amin'ny on'ny lehibe de ny on'ny Eufrate de ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita ary ny Etita sy ny Perizita sy ny Refaita ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girikasita ary ny Jebosita. Io fanatitra io tsara fantatrareo no mbola iainan'ny zanak'Israely hatramin'izao. Aiza anao mahita toerana tsy misy Israely ihany ary aiza anao mahita zavatra tsy fezin'ny Israely ihany. Io fanatitra Abrahama io ravana no nokatra an'izany lalan'izany. Tsara Jehova ary te amparinanao androany hoe any amin'ny mpitsara any mpitsara toko 4 bakitsika de ny 7 ka hatramin'ny 9 i Gideona. Rehefa voailaka Gideona nahazo mission fa amoaka anafaka ny Israelianina ny zanak'Israely ao tanan'ny Midianina de tsy nety natoky mihitsy izy. Tsy natoky tena mihitsy izy. Zao zavatra nataony. Andiny 7 Psalm 4 ary izy tamin'ny masiny ianao raha mahita fiteo masonao de averiko amin'ny Psalm 4 ary izy tamin'ny masiny ianao raha mahita fiteo masonao de anio famantarana fa ianao no miteny amiko. Masiny ianao aza miala eto mandra-piavoko eto manao aminao hitondra fanatitra hoaniny ka apetraka eto anaty anao de izy eny izaho iandry mandra-piverinao. Diny 7 mba ndraisantsika lesony ty androany. Ary Gideona lasa niditra ka namboatra zanak'osy sy mofo tsy misy masirasira tamin'ny koba rehefa kanena nataony tanatin'ny arona ary norokenana nataony tanatin'ny vilany de nentiny eo aminy teo ambanin'ny hazo teny bita ka natolony azy. Ary ilay anjelin'Andriamanitra tamin'ny raisiny sy mofo tsy misy masirasira ka apetrao ambonin'ity aram-bato ity de ahidin'ny rokena de nataony zany. De narosin'ilay anjelin'i Jehova ny lohan'ny tehina izay teny an-tanany
ka natendry ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira. Dia nisy avony voaka avy tamin'ny vatanampy ka nandevina ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira, ary ilay anjelin'i Jehovah dia lasa niala teo imasony. Halleloia. Tao aorianan'io dia aniva roamambolo dia hitany Gideona ny anjelin'i Jehovah izy, dia hoy izy: andray Jehovah tompo, efa nahita ilay anjelin'ny tompo mifanatrika. Hoy Jehovah taminy: fiadanana ny eo anao, aza matahotra, tsy ho faty ianao tsy akory. Ary Gideona no nalitara teo ho an'i Jehovah ny anarana ataony hoe Jehovah Salom, izay mbola ofran'ny Abrezita zany mahandraka androany. Vokatry ny fanatitra nataony Gideona, lasa nanam-piadanana izy. Tsy mora ange nahita ny fanatitra tamin'izany andro zany, satria tamin'izany dia voafehy. Hitanao, izay teneniko anareo hoe ny fanatitra izay atao amin'Andriamanitra dia ireny mararirary ireny mihitsy. Tsy mora, tsy zava. Zay nge nahatonga ny kaina tsy sakasitrahan'Andriamanitra. Ny kaina nge rehavana vokatry ny tany. Raha amin'izao fotoana izao dia mitondra amin'ny camion be mihitsy hitondran'ny fanatitra. Tsy marary ange zany, ovy iray taonina zany nge tsy maninona zany, ambolena zany dia azo. Fa ny abely voaloha teraky ny ondry. Aina ny natolotry abely, zay ny nakasitran'Andriamanitra azy. I Gideona nidina ny afo, nakasitran'Andriamanitra, nanam-piadanana, nomen'Andriamanitra fiadanana. Zay no voalohany indrindra nomen'Andriamanitra azy. Ary tamin'izany alina zany dia hoy Jehovah taminy: alao ny omby lahy indrainao, dia ilay omby lahy faharoa izay efa 7 taona karavao ny alitaran'ny Bala izay. Nanomboka teo zany ny mission-ny Gideona nomban'Andriamanitra azy. Alleluia. Tao aorianan'inona? Tao aoriana nakasitrahana ny fanatitra. Psalm 119:7-10. Atao kaigna izy misy verset maromaro izay tiako hitanareo androany. Misy lehilahy sy vehivavy momba tao amin'ny Baiboly dia Manoa ny anaran'ny lehilahy. Psalm 119:10 andininy fa enina andininy fa Psalm 119:10 andininy fa 9:10. Naka ny zanak'osy sy ny fanatitra hoanina Manoa ka nanatitra rentina ambony vatolampy ho an'i Jehovah. Ary ilay anjely kosa nanao zava-magaga raha mbola nijery teo Manoa mivady. Inona zava-magaga nataon'ny anjely? Nikasika ny tranon-jazan'ny vadiny Manoa izy. Alleluia. Momba ity vehivavy ity. Fa izao volazany tena marina any amin'ny Psalm 119:2, anisy lahy avy tany Zola tamin'ny tombony Danita, Manoa ny anarany, ary momba ny vadiny ka tsy niteraka. Momba ity vehivavy ity. Fa rehefa tonga ny fotoana nanao fanatitra izy mivady, dia izareo mbola teo ampanaovana ilay fanatitra. Ilay anjely kosa manao zava-magaga raha mbola nijery teo izy mivady. Izy mivady zany sahirana nanao ny fanatitra. Ilay anjely nanino? Manao zava-magaga. Inona nataony? Mikasika ny tranon-jazan'ilay. Iny zava-magaga nataony. Alleluia. Tao anatin'izy nanao fanatitra. Ny anjely nanao zava-magaga. Zavatra nitranga tao aorianan'io dia izao. Ary raha niakatra tamin'ny ho amin'ny lanitra ny lehilahy avy teo amin'ny alitara, dia niakatra tao anatin'ny lehilahy avy tamin'ny alitara ilay anjelin'i Jehovah, ary nijery izany manao mivadika dia niakohaka tamin'ny tany. Niara-niakatra. Tianao ve ho anjely hitondra ny valim-bavaka ao io? Hiara-iakatra amin'ny setroka io. Ny setroky ny fanatitra ao ve mazaka anjely? Alleluia. Zay ka mba tsaratsara fantany kokoa. Ngezangeza fanatitra any levana. Satria ny setroka ny ainga avy tamin'io, raha hena kely anankiray ohatry ny masikita iny setroka kely. Mazaka anjely ve ny fanatitra ao? Alleluia. Fanatitra izay ataonao an'Andriamanitra. Tao aorianan'izany ange ry havana. Fa zava-magaga ange ry havana no
nitranga teo amin'ny fianizim-bany niteraka ry zareo nitoetrasa ary ny lehilahy naterany de lehilahy spesiala tsy nisy ohatr'izany tao amin'ny baiboly. Ilay lehilahy matanjaka be, ilay lehilahy tena tsy azo atao ninninina de Samsona ny anarany. Aleluia. Tsara Jehova. Ary io fanaty io rehefa milatsaka fotsiny ny afo de fandresena. Ahoana zay izy zany amin'ny mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany antsika tsara ny tantaran'ny mpanjaka voalohany toko 7:7-7. Mpanjaka voalohany toko 7:7-7 de latsaka ny afon'i Jehova ka nandevina fanatitra dorina sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka sady nandritra ny rano tao anatin'ny ady kely. Ary reta zany ireo de nikoaka ka hoe Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra. Vao tao aorianan'io nilatsaka ny afo. Inona ny zava-nitranga? Matin'ny Eli, ny mpaminany ny Bala 700 sy ny mpaminany ny Asera 500. Mpaminany 500 tonga de maty ny andro tio. Haleluia. Ny fahavalo 500 manana ny heriny potika maty tao aorianan'ny fakasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra ry havana. Haleluia. Any amin'ny tantara faharoa tsika ivadika aingana be any amin'ny tantara faharoa tantara voalohany azafady tantara voalohany toko 1:20. Ary Davida tantara voalohany toko 1:20 ary Davida nanorina alitara teo an Jehova ka natra fanatitra odorina sy fanatodiavana de natra an Jehova izy ka novaliny tamin'ny afo avy an-danitra izy latsaka teo amin'ny alitara fandorona ny fanatodorana ary Jehova nandidy ilay anjely ka de nampidininy tamin'ny tranony ny sabany. Haleluia. Tao aorianan'io de fandresena mezinezina isaky izay mivoaka i Davida. Ary fantatsika tsara fa tao aorianan'io no namoriny Davida be dia be sady niady Davida, nandresy Davida, nihitatra amin'ny fanjakana no sady nanao ekônômia. Haleluia. Nanao fanangonana ny fanaka hoety manao ny tempoly. Aizanao mita ola sady miady no manangona sady manitatra fanjakana mitatra ny arena azo ary io arena io anaovana ny tempolin'Andriamanitra. Tsara Jehova. Zany ny olona avy nanao fanatitra. Zany tantara faharoa toko 7:1. Ary vita vavaky Solomona de nisy afo latsaka avy an-danitra ka nandevina amin'ny fanatitra odorina sy ny fanatitra hafa latsatra ka feno voninahitra Jehova ny trano. Haleluia. Tonga de neny Solomona reto de voninahitra Andriamanitra mihitsy ny nameny ny trano. Amen. Ravana malala. Salamy 20. Atokengakeny satria fotoanantsika de lasa. Salamy 20 andininy 7:7. Atsiaro ny fanatitra hoaninao rehetra ny izy araika sitraka ny fanatitra odoranao ary ameanao araka ny fonao izy anatanteraka ny fisainanao rehetra. Haleluia. Jehova manome araka ny fotsika ihany izy ry havana. Ary teteny aminao mana hoe ny fakasitrahan'Andriamanitra fanatitsika zany de zany no fiandohan'ny fandresena. De ataotsika fa le teo kosa tandremo fa lay zanak'Arona nitondra hafitsy izy nanao fanatitra tsy nakasitrahan'Andriamanitra de nidina tamin'ny afo. Zany angeravana ohatran' zany nitranga tany amin'ny bokin'ny Nomeria ndraiky efa kitsika nisy olona zany nitsangana anongana Mosesy anohatra Mosesy tao amin'ny baiboly tao. Ny anaran'ny zareo de Kora sy Datana sy Abirama. De zao ny tenenin'ny Mosesy 2:7-20. Nomero toko 7:7-20. Nomero toko 4:4-7:20. Ary Mosesy zao ny fantarinareo fa Jehova naniraka anao ireny asa rehetra ireny fa tsy efa misaiko zany. Raha maty ny fahafaton'ny olona rehetra reto olona reto navalina araka ny famarinan'ny olona rehetra de tsy Jehova naniraka. Fa raha zavatra vaovao kosa Jehova ka hisokatra ny tany ary hitelina azy mba amin'izay rehetra azy ka ho latsaka velona any amin'ny fiainatsita izy de fantatreo fa efa nandahan'i Jehova ireo lehilahy reo. Rehefa tapitra voalaza zany rehetra zany de nivava ny tany izay teo ambaniny. Eny nisokatra ny tany ka nitelina azy sy ny ankonany mba amin'ny olona rehetra izay anokora sy ny fananany rehetra.
dia latsaka velona ao any amin'ny fiainantsika izy mba amin'izay rehetra azy rehetra ary ny tany efa nikatona taminy ka fongotra tsy ho amin'ny fiangonana intsony izy. Ary nisy iray rehetra izay nanodidina azy dia nandositra ny fidradradrany fa hoy izy ndao hitelinantsika koa ny tany. Andiny fa 20 ary nisy afo mivoaka tamin'ny Jehovah ka nandevona ny lehilahy 500 izay nanatitra ditin-kazo manitra. Ditin-kazo manitra zany dia dorana rehefa manao fanatitra mba hoanitra kasitrahan'Andriamanitra. Arakaraky ny nitondrany ditin-kazo manitra satria nanohatra ny mpanompon'Andriamanitra, nanohatra ny Mosesy izy 500 to dia mainy afo. Satria nahoana Jehovah rehefa tsy mankasitraka dia midina ny afo. Fa midina ny amin'izay nanatitra na 10 lahy izy na 500 lahy izy na olona anankiray izy dia midina mamono azy indray ny afo. Zao ry havana malala no fean'ny tolotentsika. Te ampahairanao androany manao hoe engane amin'ny androm-piainanao rehetra ny fanatitra ataonao rehetra ho an'i Jehovah ho kasihan'ny anjely amin'ny tehina. Ary rehefa midina ny afon'Andriamanitra dia miara-miakatra amin'ny setroka iny ny anjely. Hoaizy ny anjely iny hitondra ny fangataham-bavaka ao rehetra amin'ny vilia volamena. Ary aza gaga ianao fa rapitso ihany dia gaga ianao fa misy valim-bavaka nisy amin'ireo tsy nangatahanao azy tonga ho fiainanao. Satria nahoana ilay anjely ngefa avy niteny tamin'i Jehovah izao hoy ny ilain'ny ordonnance inona Jehovah. Hoy Jehovah inona ny tao ambadiky rehefa fanatitra? Hoy izy izao ny iray amin'ny Mariso. Halleluia. Dia iny anjely niakatra iny ihany midina hitondra valim-bavaka ao anao rapitso. Ho voninahitry ny anarany. Voninahitry ny an'Andriamanitra. Atoko simina favoarainareo ny hafatra. Angatao amin'Andriamanitra. Halleluia. Mba le afo tena izy nentinao mandoro ny fanatitra, nentinao mitondra fanatitra, mba le fanatitra tena kasitrahan'Andriamanitra ampidina ny afo no ataonao. Fa ao ambadiky ny fanatitra ry havana tsodrano, ambadiky ny fanatitra ry havana fahagagana. Eo mpanaovana ny fanatitra manomby vady nefa nanazava mahagaga ilay anjely. Tapitra ny fanatitra ny toe-jazo ny vadiny manoa teraky Samson. Halleluia. Ho tahin'ny tompony antsika rehetra. Iny ny kantoko rado akiradio. Raha misy aminareo télépana mazoto izara fahatsapana dia zao ny fotoana. Halleluia. Zao ny fotoana. Kasolo. Zao ny fotoana izarantsika an'izany fahatsapana zany. Andoroantsika nasolova tapaka indray izy. Andoroantsika izara fahatsapana ampiditra olona izara fahatsapana vetivety aritsika fa efa ao ny mpizara fahatsapana. Halleluia. Ndao ary rehefa ao ary ranavavy Aingonirina Rodriguez dia menanao avy hatrany ny fitenenana. Inona ny azonao ambara, inona ny azo lazaina anao ny fitenenana. Makasitrika indrindra pasitera nanome fitenenana dia manona fitanan Jesosy amintsika rehetra dia mankasitraka nareo mianatako tamin'ny tenin'Andriamanitra. Miala tsimby dehibe atraraka amin'ny teny mafimafy sa pasitera fa matory ato. Dia nakasika ana voalohany ny hoe na dia samy fanatitra aza dia misy ny akasitrahan'Andriamanitra dia misy ny tsy akasitrahana. Eo fa na dia ny amin'ny asa vanim-poana ara dia misy akasitrahan'Andriamanitra dia misy tsy akasitrahana. Dia faharoa ilay hoe ny afo tsy maintsy midina fa raha akasitrahan'i Jehovah fanatitra dia milatsaka amin'ny fanatitra akasitrahany ny afo. Raha tsy akasitrahana kosa dia midina eo amin'ny olona izay nanao azy dia mahafaty ilay olona azy. Dia faharoa ilay hoe Andriamanitra tsy mitaky zavatra hoe mora sy zavatra sasasara ny fantinatiany Jehovah zany dia mahafanatra efa nata mba ny sairanina mba efa nomanina tsara. Dia fahatelo ilay hoe eo amin'ny fotoana fidinan'ny fandoroana ny fanatitra sy ny fidinan'ny afo dia misy fotoana misy elanelana zany io ka eo nefa misy misopatra dia ny devoly ny misopatra dia aza velao misy sopatra ny fiampandraisany fotoana eo anelanelany fidinan'ny afo sy ny eo amin'ny fanaterantsika
tsika mifanaritra ho an'i Jehovah. Dia ny tena farany hoe manombo vady variana tamin'ny mpanao fanapitra, fa ny anjely kosa nefa efa nikasika ny tranonjanany dia nisetrika ho fanapitsika dia mahazaka anjely. Dia izay ny tena nakasika ana pastera dia mankasitraka an'ila vahiny Jesosy. Amen. Halleluja. Tahin Jesosy ranabavy haingonirina Rodriguez dia Andriamanitra manakiripasoavana ne amaly fitianao dia mitombozotra dia mitombo fahasoavana hatrany maheriza foana amin'ny asan'ny tompony sotra indrindra tamin'ny fizarana mamy ny fahatsapana. Zao tsika piditra olona hafa manaraka indray. Tahin Jesosy indray ary raha latojo inona indray ary ny azonao ambara androany anao ny fitenenana. Jesosy pastera mahitsy tsara fa tsy ny ambany be zany na pastera sa ve manao ny sa ty amiko ny ambany sa manao ny olona miantso anao koa tsy dia olona ambony dia lasa ambanimbany rehefa fa tahin tompo mety tsara aloha aty fa tsaiko reny aminao eo ambany be iny rehefa maheno tsara moa zany ny any dia mety fa za aloha maheno tena ambany be. Hevitra raha betsaka pastera na mevitenenina dia mankasitraka be dia be anareo mianadata amin'ny toriteny fa na mpianatra sady nakasika. Ny amin'ny voalohany tena nakasika an'any hoe mitondra hafitsy izy rola endrika fampianaram-biso, endrika fanaritra roaparatsy iny dia lasa mahamona amin'ainan'Andriamanitra. Izany hoe raha anao fanaritra eo anaty-tsainanao dia anao fidirana fotsiny dia efa mety foana io zany fa fidirana dia akasiran'Andriamanitra fa atao tena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Aleluia. Nampatsiahy Abrahama telo hoe nanao fanaritra dia izay notenen'Andriamanitra no nataony. Osy vavy efa-telo taona dia izay no nataony. Dia izy koa tena nanisasahany tsara ilay izy, nampifandrifiny ilay izy, tena hoe nisy fankatoavana, nisy fanaovana zavatra tsara ho an'Andriamanitra, toe-tsaina toe-po manao zavatra tsara ho an'Andriamanitra. Dia tena nakasika anao hoe tokony hanao zavatra tsara ho an'Andriamanitra marina antsika satria Andriamanitra mbola tsy nanao ratsy atsika, alao mba manao tsara ho an'Andriamanitra. Dia teo amin'ilay hoe aza manaiky ho sondry toko fa lasa misy aizina mahatsiravina indrindra ny mahazo dia sady ohatry ny tapaka ho azy dia ampialany raha latojo ialana tsiny ohatry ny tsy avaty amiko izay ohatry ny tapaka ho azy avy tany dia miala tsiny indrindra dia tahin Jesosy raha latojo efa voalazako tao ny akapobean'ny tena voatokony lazaina dia tahin Jesosy ianao. Ndao antsika piditra olona hafa manaraka indray izara fahatsapana manaraka raha efa ao ary ranabavitsika marina tiana dia ndao mena azy avy hatrany ny fitenenana marina tiana anao ny fitenenana. Eo makasitraka pastera na amin'ny fitenenana nakasika an'androany miteny hoe ny fiderana dia tena tian'Andriamanitra saingy tsy maintsy arahana fankasitrahana izany mba hidiran'ny afo eo amin'ny fanaritra ataontsika satria raha vao tsy ankasitrahan'Andriamanitra mantsy iny dia mianjera amin'ilay olona nanao an'ilay fanatitra. Dia faharoa nakasika anahy ireo karazana vokatry ny fankasitrahana apetraka amin'ny Andriamanitra izany izy sy zavatra tsy lafo vidy fa somary manahirana mitady azy. Dia ny azo ao aoriana fanatitra dia ny sodrano dia fiadanana izay izany ny Gideona dia ny manao vady ny kasiany anjely ny tranon'ny zaza dia niteraka ilay raha spesiala matanjaka be Samsona ny anarany izay tsy azo atao nenenina. Dia ny Elia maty ny fahavalo, ny Davida fandresena tamin'ny ady be dia be fitaran'ny fanjakana fanangonana volanaovana tenimpolo. Ny Samsona harena dia tena hoe izay nanao tsara rehetrarehetra izany rehefa ankasitrahan'Andriamanitra dia zavatra soa ohatran'izany sady samy spesiala amin'ny ilain'ilay olona daholo ny
ny ao aorianany fankasitrahana dia raha vao ratsy indray nefa ohatra hoe mieritreritra zavatra ratsy ny ao andohanao manao an'ilay izy dia lasa ohatra ny hoe vadika any aminao ilay izy dia ohatra ny zanaka arona zany dia rehefa manao fankasitrahana dia tsy maintsy madio fo tsara fo izay ny tena ohatra nanamarika anahy tahiny tompo dia mankasitraka anareo mianakatahaka tahiny tompo taoy. Alleluia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Marina Tiana dia Andriamanitra manakam-pahasahoana ny marify ity dia mitombositra dia mitombo fahasahoana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Misaotra rehetra ny zara fahatsapana. Andriamanitra manakam-pahasahoana marify ity anareo. Toa dia anao hira anankiray tsika dia aoriana ny hira toa dia hitra mivavaka dia novavaka famaranana dia mba tsy lasa be loatra ny fotoanantsika. Mino finaritra dolary tsika rehetra atotrona ambinantsika tiry ity Alpha sy Omega.
Alleluia. Misaotranao Jesosy malala ny amin'ny fotoanandroany. Misaotranao Jesosy malala satria de tena notahinao tokoa ny fotoana teto de voatory ny hafatra avy aminao. Da io Jesosy zany ny fanahitra nataonay androany de ny fahatongavanay teto ny asan'Andriamanitra nataonay teto na ny firetatory avy amin'reto olona reto de fa fanahitra natao teto Jesosy ny avy aty aminay tsirairay avy reto de fanahitra tolotra ho anao de arovanay amin'ny vorona-piasa zany roay anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Sabata ny vorona-piasa tsy andoto izany fanahitra izany. Da io nisy atokatranay isam-batan'olona izay tonga teto androany izay nanatitra zany fanatitra izany de ny fahafoizatena sy ny fanetretena ny fiaretatory na de eo aza ny arirahana amin'ny asa mandrara fanatitra daholo zany Jehova ianao ane mba hitsodrano anay tsirairay avy zay mahatoko sy mino fa tao anatin'ny fotoana nanaovanay izao asan'Andriamanitra izao de fa nanao fahagagana ny anjely de raha pitso raha ifo zahay de fahagagana zay ataon'ny anjely no hitsenanay. Alleluia. Izay tsirairay avy reto tsy mba misy odiso anjara am'izany. Misaotra Jesosy malala dia io ny teny zay voatory mba amoa avy zato eny arivo tsy manapataperana any anatinay tsirairay avy iboboka ho fiainana mandrakizay aty anatinay. Niterany aja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay. Misy saotra Jesosy eo. Halleluia. Amen. Ivavatsika amin'izao fotoan'izao ny firenena mpandrotsika ny vavatsika Miria. Anao fitenenana. Mankasitraka indrindra pasitera na amin'ny fitenenana. Jehova malalo, sotra betsaka anao sy Jesosy ny amin'izany teny fampianarana Jesosy azy ny mety mpanomponao androany zany. Tena hoe mampianatra anay indray Jesosy zany hoe mila manao fanahitra tsara zay mila manao fanahitra akasitrahanao zay fa tsy amin'izay tianay Jesosy tena hoe fanahitra tena hoe farazay tsara indrindra Jesosy de mba hitahinay anao Jesosy, mba hitahinao anay Jesosy, mba hitahiny fiainanao anay fiainanay anao Jesosy tsy ananay fiadanana Jesosy fiadanana mandrakariva de androany Jesosy mitondra mbavaka ny firenenay tena hoe tsisy miafina aminao Jesosy tsisy miafina aminao fa maro Jesosy mbola fivavahan-diso paritaka eo amin'ny firenenay amin'ny taona fanahin'olona amin'ny fampianaran-diso zay mahatonga amin'ny fanahitra tsy akasitrahanao de androany Jesosy malala mivavaka ho amin'ny firenenay mivavaka ho amin'ny malagasy Jesosy sokafo masom-panahy malagasy mba tsy voafitaka mba hanao fanahitra tsy izy ho alohanao Jesosy mba ho fanahitra akasitrahanao Jesosy mba hanan'izy ireo fiadanana sy fiainana mandrakizay de ampio ary izy ireo Jesosy mba tsy hiroboka any amin'izany fampianaran-diso zany fa mba hitodika aminao andray anao tompo sy mpamonjy de androany Jesosy malala fany masinao ny Jesosy androsaka an'izany fampianarana zany de hanova ny fomba fanao zay Jesosy hanova ny fomba fanao eo amin'ny firenenay Jesosy ho feno voninahitra tahaka ny Solomona Jesosy ny tsirairay avy eo amin'ny firenenay ny voninahitra de ho anao irery ihany Jesosy malalo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao raha nambavy Miria ato anatin'izay vavaka mamy be nambaranana fotoana zay de misaotra ihany koa ny nambinina tamin'ny toriteny mamy be de mankasitraka indrindra any raha nambavitsika somefa tamin'ny vavaka fanombohana. Misaotra anareo rehetra ihany koa izay nizara fahatsapana sy anareo rehetra izay nanao commentaire tamin'ny teny frantsay nanampy ireo havatsika vahiny de Jesosy any amaly fitenareo tsirairay avy tsy adino koa nareo izay tonga teto nareo izay nizara fahatsapana Jesosy amaly fitenareo de mitombotsy sy fahasoavana hatrany de mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Raha mbola tsika andro alandra Jesosy ka tany tompo venena somatsara tsika de rahampizantsika mioneto amin'ny ora tahaka izao de tafandriamandry daholo de nanjerin'izao ve tombo manodidina antsika tsirairay avy de rahampizanay tsika miona anki radio point radio 1 mbola afahanao mihaino noza peki radio misy toteny tsaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina ta i Jesosy daholo tsika rehetra. Amen.